Ndray makasika ny finoana kosa noho izy atsika ny fampalalam-baovao amin'ny alahady avy zao no ankalazan'ny fetin'ny taranaka ao aminy zareo avy eo anivon'ny fiangonana Andranomasina ny famitana ny fiangonana any an-toerana ny Vaindondrara ho an'ireo mpindro kristianina eo anivony izany fiangonana izany. Mitondra fanazavana sy ny tsara ho fantatra makasika ny fandaharam-potoana amin'ny andron'ny alahady moa Andriamatoa Andriana Rivony. Ny hetsika izay karakaraina zany moa dia ny fetin'ny taranaka zay atao amin'ny alahady faraika amby folo volana Aogositra 2024. Ny pasteur délégué, ny catéchiste délégué, ny komitin'ny fanorenana na ny fantarana, ny komitin'ny zanaka ampielezana ary ny komitin'ny fanomanana ny fetin'ny taranaka dia ny angavy ary nanome alalana anao Antsoavo sy anentana eto amin'ity télévision matevety androany. Tamin'ny herintaona dia fananganana ny trano fiangonana ary tamin'izay fotoana izay noho ny amin'ny fanampin'ny olona maro ny taranaka, ny zanaka ampielezana, ny fiangonana rahavavy, ny miara-mandroso dia vita ny fiangonana ary efa vita ny fiangonana amin'ity taona ity kosa misy tanjona zay irahana amin'ny taranaka rehetra dia ny famitana na ny finition an'io fiangonana azo lazaina fa mba lehibe ihany koa. Noho izany dia manentana ny zanaka ampielezana, ny taranaka Andranomasina rehetra ao amin'ny FJKM Andranomasina mba samy ho tonga ary ifanentana sy ifanometanana ny amin'izany asa goavana izany. Ny fandaharam-potoana dia tahaka izao, manomboka amin'ny sivora sasany fampibovahana aoriana zay dia isy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, dia izy koa avy eo ny fidiran'ny isa taranaka mitondra zay zaka ny amin'izany asa goavana atao zany. Dia rehefa vita izay dia isy ny lavantombokatra, avy eo faranana amin'ny sakafom-pifaliana izany fotoana izany zay anasana ny isa taranaka mba hanafana ny fotoana amin'ny alalan'ny hira fiderana ary koa ny gala evangelika zay efa fanaon'ny tanora raha teo. Mialatsiny amin'izay tsy voavangy noho ny amin'ny asa maro sy ny adidy maro zay ny andreketan'ireo komity maro, koa ianao zay mahita izao fahita lavitra zao ary mandre ihany koa izao antso izao dia entanina isika taranaka rehetra zay hita fa maro, tsy latsaky ny 5-30 ny taranaka amin'izany fotoana zany entanina isika rehetra ifanometanana, anao tongotra miara-mamindra, tanana miara-mandray, soroka miara-milanja, izany adidy masina sy goavana apetraka Andriamanitra amintsika izany. Fa ny fiangonana no vita dia ny taranaka ny taranaka rehetra nanatanteraka azy ary dia ho tsangam-bato ny taranaka taona 1324 io fiangonana io. Misy saotra ndre tompoko ary manantena ny fahatongavantsika rehetra. Ny teny Tsipifarany, ny tomobile zany dia eo amin'ny CEG Antanimena manoa amin'ny 7 ora maraina ny miainga, 3 ariary ny sarandalana mandroso ny verina ary azadino hoe ny mitondra lovia, sotro ary kaopy irahantsika mihinana amin'izay fotoana izay.